andeody tantara indray miseo no soratana Ravorimbato fa ony tokoa ary neny ahoana zay hitondra fiara ve sika sa andeha taxi brosy aleo mitondra fiara fa manahirana mandeha taxi brosy sady raha toka taxi brosy no andehanana dia mbola misy tongotra adiny ray tsy maintsy atao zay mihitsy mantso sa mazoty ianao andeha tongotra dia milanja an'ireo tambeanao reo ka raha tsy voaozina ary neny kazana sain'ny milanja an'ireo ny fiara efa mba mametoky zay nge saika anakivy ahy dia veriko hoe tsy hitondra fiara sika ary malakilaky ianao setra tomoy ho any anaty fiara reo entanao reo dia andao andeha andao dia velomy koa ny fiara eny re eny ohatraily ty ary tao tena mavesatra be mariny zany etan'izany zany angeny lazaiko anao teo atao inona daholo ary eo entanareo ko raha tsy andeha hifindramonina ary setra ty ianao manina nefa raha najanona andreo oko zao fa tsy anakarotana nitsony ahy tokony nampinena nge zany ampirina andreto efa lehilahy lehibe io ianao ko mbola ampiko ihany ary inona ihany mbola hijanona anao efa tsy ndeha mba tena netana dia velomy ny fiara ka mbola mihainao anena nge ahy adaly zany raha zaza misy atao mihitsy areo amin'izay ilay nampoketra dia andeha fa mbola inona indray ty verenanao setra misy adino anga misy adiny kely ry neny ny vady voalohany finday misy réseau moa andry neny misy any raha tsy diso satria tamin'ny zazy bebe anareo ndresaka dia to mazava tsara saingy ny hamana anazy ny tsy fantatra hoe aiza satria mbola tsy tonga ny jiro ny toerana ka za indray ny tena raharaha izany nefa tsy manenina fa leo etika any dia ny vady faharoa ny gitara zay ny adiniko ry nefa andao amin'izay efa tena tsy mahita tenenina mihitsy ngambo ianao zany ka vady voalohany vady faharoa asa iza koa ny vady fahatelo dia ono ary neny neny miantso asa zany miantso aneny mety daholo izay atao ny ahiko fotsiny raha miantso anao dia ho tratra amin'ny messagerie toka hoe lany ny baterianao ka za nge tokony mba netiny nenina anaraka ny nenina najanona tao an-trano ihany dia dadabe sy bebe ny nasaina niakatra fa inona ihany ary zany hevitra tsy matotra izany ry setra motsy ianao no nanao fandaharam-potoana hoe aleo ao any amin'ny dadabe sy bebe any ambanivohitra sady raha hitondranao any la réunion koa nge ary setra sarandalana ny tsy ampy sady asa koa no alehako any ay zary neny hoe sarandalana ny tsy ampy fa neny mihitsy ny tsy te hitondra vola be rofona fotsiny amin'ny banky io sady zarery ny zanaky neny tampoka angeny fandehanako hoe inona raha mampalahelo anao ny amin'izany mbola ho avy ny fotoana andehananao any Paris amin'ny fianarana any dia tsy alahelo ny fonao ianao indray asan'olo ioko neny ange fantatra fa anoboka indray zao vazivasy ratsinao setra tsy azoko atao mihitsy mitondra anao amin'ity diako ity sa hiverina ny Antananarivo sika dia miandry tranao ianao iza ny hoan'ny trano eo amin'eny tsy te tokamonina ka ny anapasana aza mitady namana isam-bolana na isan-kerinandro ka za tsy mba hitady namana iresahana dia aleoko mankaty ambanivohitra aza donona fotsiny ry ny malala ny voandalana dia tandremo ry setra mibe famaliana ny dadabe sy bebe aty mba manampy olona fa tsy ny vady faharoanao no ataonao ondana isan'andro atokotany fantatro matsy ny toetranao io za very neny ho baikona amin'izany dia zokory neny mba ametrahany ny vola ihany finona moa ny ilanao vola ty ambanivohitra ry setra tsy mitovy amin'ny any an-tanàn-dehibe ngeny aty ekeko fa tsy mitovy efa ohatra hoe lany ny finday dia mba mividy kely zany anie ny tena mba ilaky vola raha mba te hisotro zyko ohatra dadabe sy bebe ve dia hividy an'izany eo ianao ty ry setra dia efa mahita olona zaina sy ho tenenina mihitsy ka dia ohatrinona koa zao ny apetraka amin'izany
Izay fantatry ny efa ampy mandritra ny 2 volana omena. Tsy satroko veriny eny raha sara ampianarako mandritra ny 2 volana no menina eny a. Setra enao aza miteniteny foana. Vola tadiavana voandalana takina. Maninona mora asainao mijanona mihitsy e? Neny hoa mora miakatra tsy. Neny ve raha asaiko mijanona eo dia anaiko ineny. Hitako ery ny fianjon'ny eny vao miteny aho hoe za hiaraka amin'eny. Raha vao iny dia iny ny tafara-dalana amin'eny. Fa ono tokoa neny e. Manambady moa izy iny sa... Ataonao inona daholo koa ary zany fanontaniana izany. Fiainana izany eritreritra fa tsy fiainako e. Fanontaniana reny ahy e. Mety ho fantatry neny ihany zany ny fiainanako. Nareo ve dia tsy mba miresaka an'izany? Raha izany no tianao fantatra ary dia manambady izy. Rehefa maty ny vadiny dia roa ny zanany. Hatrany a Paris avokoa. Dia inona koa no tianao fantatra ankoatr'izay? Zay ry neny dia miteny an'izany dia efa mifetifetika ery. Tsy manambady tsony zany le ry e. Dia mitady vady. Inona zany fa tsy raisiray ny baolina. Hitako nareo ny tsara resaka eriko. Ay moa dia efa samy tsy eo ny silaky ny fanahany. Olo velesika anao io vavanao io a. Rovina ihany ianao vao hitsahatra tsy hanany any olon-dehibe ohatr'izao. Efa tsy eo anilako tsony eny. Izay ve dia ataony neny matezitra e. Neny anie mba namana azoko anaovana an'izany resaka izany e. Eo moa neny a. Mba meza kely moa e. Aza dia mana ratsy tareto io. Ianao ty ry setra dia tena efa fotoana mihitsy. Eto moa ry neny no mivily. Aza hitako ry neny ka hikitotaona be indray ny lalana. Efa ela mantsika ny tsy taty. Miakavy ianao. Ka namikitotaona io fiarany mazaka lalana e. Afaka eo amin'ny fahefankadiny isika dia tonga any. Ary atsaro amin'izay koa mivazivazanao ka. Fandra! Por Fandra! Ahoana zary bebe? Ndeha rendry aloha makana neny tsah eny atao laokany io atoandro. Malaky ndry fa efa ho tonga izay izy mianaka. Reniny a. Ahoana raha rainy a? Ny kizy ve samba vao tonga aty indray dia anana no ataonao laoka ilofany e. Fa maninona raha mba minonakora eo izy? Hita ho ary dadabe. Sady za koa efa tena leo anana mihitsy ka. Mba te hisotro rony a. Rony asiana sakamalao. Mareniny aty indry e. Ho an'ny vahiny no aminona koa fa tsy ho an'ndry velively na isotrondriny roniny. Teny aho zany anana ihany laokako. Tsy amono ara toka tsy hinana na dia rony ihany aza ka. Dia rery Fanja. Makanao akoho vatony fa tsy eo anao ny mifamaly amin'ireny benao. Iza no tadiavinao amono an'io raha tsy amono ianao? Dia asiany dadabe feno zany ny rony ilofako vary a. Ndeha ataovy izany rehetra fa aza eo ndry miady varotra amin'ny rony sy ny fenako eo a. Ary misy otomaro eo sa ty? Vao maly ray ano ny toto vary ry bebe a. Mbola ampy hatramin'ny rapitsony eo. Dadabe a. Tokony any amin'ny masinina amin'izay any no mitoto vary fa tsy arako soniny asa e. Mareniny eo indry e. Zango. Ny aina misy totombary a. Ny fitaovana misy ko no mitady lolo vary any amin'ny kilometra raha hoan'ny masinina. Sady mampiena ny otrikaina ao anatiny zany fitrotrona azy ihany zany. Sady efa tsy sahirana tsony any endry izao fa isetra efa ho avy anampy indry. Ray volana be izao izy no aty. Zany olona any Antananarivo zany very bebe havita asa ty ambanivohitra. Tao kely ny fonoko. Sady ala sasatra angeny oleny ety fa tsy hainao ny asanao e. So dia ho disefitra ianao raha vao a. Na hiala sasatra izy na aninona tsy maintsy mianatra amin'ny fanaony ety ambanivohitra. Aiza nefa rano fa tsy aty ihany e. Ho hiteo ary ny fomba hitondrana azy e. Izy ary mbola tsy migadona akory dia ny fanamavanana asa no andohanareo. Zaza mianatra ange. Ndery Fandra raha tao a laha ny andro mikaradry eto. Ary tena misy fivana ary neny zany tanàna ny dadabe sy bebe zany e. Lasa feno voankazo sy mba mahadidio ny aty ivelany. Tena mahatamana izy zany raha ny fijery azy aty ivelany.
sady mba madio ny rivotra efa firy-taona tokoa mosika ary setra ny tsy taty tamina fatesan'ny dadanareo zao no petraka nahatrela taty sika dia ny elona ihany indraindray fa tsy nitoetra ela ary dia tena nisy fiovana tokoa raha vao malaky ianao fa tonga ny kisy de ho avy reradrao fa zay io ianao miantroantro eo dada sy neny manahoanareo mianaka andray tiabe anao sahatra setra taiza ianao fony fahakely zay zany izy ry bebe hoe fony fahakeloko efa 20 taona nge za zao hoe ory fanta avindrety manahoana daholinareo tompoko manahoana retsy ahoana zay bebe ndeba trao zao entranao anaty fiazo sao de ataovy ao akoatra daholo eny tompoko mba ampio izy ry setra hitona ny entanao indrindra le valisinao vaizako ny azakany ininy sady ianao ny lehilahy ianao ny tokony anao an'izany dia mba avoe mo fiara fa tsy hainy fanjange zany nendrineny koa ny olona efa reraka mitondra fiara mbola adalaina amin'ny fomba fibatana entana ihany fanja moa le anaranao teo ary ianao zany be famaliana be zany ve ny fomba fanao any andrenivohitra be famaliana finona fomba firesaka zany fa tsy be famaliana zany ary setra aloha ny fiantso sao dia tsy fantatro koa zany reto no entonao dia reto no etoko tandremo sao misy very fa tsy maharoka za ndray tsy ampianarinao mibata entana zany ianao aza nytao hitako mikavivy ka inona vovorondro dada manahoana ny fahasalamana sy ny rotoroto andreny vohitra ao endry koa anaka inona vovonetinao sady ametraka setra fotsiny dia andrehanao ny olona aza vo tonga vera avao dia zany fandehanana zany sady no ametrahanao fanontaniana zany ene ny fomba ny zanaka ao hatrizay mametraka dia lasa tsy miverina raha trefa vita ny sitrapo dia tsy mba hanam-piovana ve marina reny azy ry dada fa zany koa ny fandirana eo ametraka ny setra fotsiny dia tsy maintsy andefa raha riva mivalo ange no anainga fiaramanidiny hitranao zany radrao zany ny fomba ny zanakao efa faritra toatry ny ela zany eno ny taizana io fa so adinonao ka le apetraka ange raha vao tsy hoe zaza mbola soloana kloty na hoe hofahanana fa efa lehibe mahavita teny inona ny tokony ampimenimeninanao ao na reto ry dada sineny dia tsy miova mihitsy mifampilakisa dia mifampilavany dia ka zay ny nambarako tamineny hoe tokony izy ireo anina ka ny Antananarivo dia amin'izay izy mba miova rivotra kely fa tsy mila vaniny etam-pitoerana eto toy izao manaraka indray re zany eritreretiny ifenao aloha ny tonga aty izao dia tandremo so anabataba azy ireo ry setra zareo ary eto ataony efa manahirana sady ny Antananarivo any ilay kely tika tsy mahatramana tabataba mibetraka any tsy fandrenesana ny antroantro ny rivotra ihany koa efa malototra azo iainana ka zany no mbola mampijoro tsara ny dadabe sy bebe toy izao tena noho ny rivotra madio sy ny tsy fisin'ny tabataba saina milamina ihany seno anton'ny fahasalamana iseno ampiresandreny be anseo ory fandra ahoana tompoko ary soy amin'izay zay sakafo zao fa efa nona sy reraka reto ankizy reto malaky ndry endrery bebe fa efa mikarakara efa ho amin'ny folora ve zao ray mbola matory ihany ty setra zafikelonao maninona raha mba saina mifoha amin'izay izy io mba hanampy amin'ny fandry aveloloha re izy raha vao akaina aloha izy ala sasatra sady zany koa no leny aty fa tsy hainao ny asan'ny fanja velively sady mbola vizana nitondra fiarange izy io koa na izany aza veradraotra efa amin'ny folorana zao mbola hompandrina ihany bebe efa taitra re hafa za dia memimenina ntsony manomboka rapitsa dia ifomaraina amin'izay mba haka ny rivo-baovao aty ambotra tenaina tena zany mihitsy ane anaka ny fahendreny
olona amelombady amandranaka ne ianao fa trarovitrary anambady ny fofony azary bebe mbola tsy misy akoriko ho avy eo izy rehefa tonga amin'ny fotoana ny tena fotsiny zany ny mila fiomanana meloa fa ono ary bebe aizy sakafo maraina tena ohatran'ny maneny mafy zany ny kakana ary nakaizy fanja sakafonao direo anaty vilany eo afanao fa efa mangatrika izay ny laoka ao anaty lapoaly eo dia rehefa avy misakafo se makanisa ho amin'ny teo tokotany fa misy zavatra mpanaovika eo an'se endry dadabe bebe bebe tia ve ny vary maraina io vary maraina ao anaty vilany eo afanao mba marina mafy ary bebe raha mba hihinana an'io zao very bebe no atsofoka any anaty kipo fa misy inona avy jeremy bebe jereo tsara kadradraka sy ny kalalao mameno ny sisim-bilany ny vilany amin'izany mainty be tsy hita izay andraisana azy asa koa hoe zao ve dia asalama anareo sy mahatomady anareo toy izao setra inona ny vilany eny ny mainty vokatry ny avokotray fa ny ao anatiny madio ny kadradraka indray ty tafiditra ao anatin'ireo fa voadoran'ny afro dia maty avokoa kana zany azary bebe tena toetrany tsy ahinana indray fa midy tampoka amin'ny vavoniko fa inona ihany zao mbola mampimenimenina anareo mianaka atao trano ato zato fa misy inona ny zafikelinao ny manondrana sady tsy mety hinam-bary maloto ny vilany ny kadradraka feniny sisim-bilany tena tsy mila vaniny ary dadabe fa tena tsy ahinana an'io koa tena marina ok dia inona no an'se ho fatinao eo angesy tady deo fa ty tsy misy zavatra ho tsakotsakona ankoatra ny mangazy sy ny sonjo ary ny vomanka oko zao ry dadabe fa efiko aloha mandra-pahatonga ny atandro fa inona ny saika mpanaoviny dadabe isy aza tsy mihinana akory ano ananainako ataoko ahoana ny fampiasa an'se nefa le izy mila hery tena oka fa sotorana eo se ka ediko amin'ireny se ary se mo tsy misotro kafe tena tsy mahay misotro an'izany ary dadabe fa andao aloha jereny zany asa tiany dadabe ampanaovina zany raha vao asa ivdiovo ny fanja madio zao vilany zao ary andao se anaraka fotsiny fa ataoko ahoana ny fampiasa an'se olona tsy mampiditra na dia raha hisotro any am-bava aza zatra ny fiainana any Antananarivo any ihany ka ny olona mipotona nasa an'reto vilany reto na ofitsiako aza ety fa tiantoka sy arerahana ho afotsiny mety afoko tay fampiasa any amin'ny saribona koa zavatra hafa lehilahy tena mitonantonana mihitsy raha reny ho manambady mijaly izay ho vadiny na koa misy mpanampy dia asa fotsiny fa inona zao ngonongonon'ny fanjao fa misy inona ny ataonao ko inona indray ary ndeana miala fa manelingelina amin'ny asako ka fa inona ny ataoko raha tsy noho ny nataonao zao dia tsy voasazina nasa an'reto vilany reto azako vao tonga ianao dia miova tanteraka amin'ny fiainana ka marina kosa ngery fanja ny lazaiko nivelany ihany koa ange ny tsikikisana na voatery hosasana fa io ve ho afaka tsony ny ao anatiny sy ny sarim-bilany mba ataovy madio tsara jereo ange mainty ngeriny ohatran'inona nefa anina no andrahonao anatiny tsy mba manaiky an'izao kosa zao ny asan'ny olona voaterina janona dia inona koa zao ny ilanao vaniny rehefa avy eo fa inona zao ny asan'ny fanja tsy vita ny fandrahako anana any tsaha ny toto variko ny fatsakany etsy an-daniny zany ve asanao daholo dia ahoana nanarahanao an'izany ko zany aza mbola tsy ampiko mbola misy famahanana akisoa ny fampidirana koa tokony mba hampianao mihitsy azy zao fa tsy lozanao mila vaniny sy mimenomenona fotsiny eo ahoana tsara zaniko ka raha tsy hanampy anao ny atongavako atyko hiala sasatra ngeny alehako aty
sady ianao ny vehivavy dia ianao no tokony hanao ny asa atao trano. Inona tsara hoe risetro izany ambaranao zany? Ny vehivavy ny tokony hanao ny asa atao trano? Tsy te andrehanao miteny izany trony a manomboka androany. Ilaina fanampiana ny fiainana fa tsy misy izany hoe ty asan'ny vehivavy ty asan'ny lehilahy zany. Tena mila mahafantatra zavatra betsaka tsara ianao petra, ary aty ianao ampahafantarana anao an'izany. Fa inona mbola ilaina ampahafantarana an'izany ry bebe a? Ho fantatrao miandalana ihany zany fa andriana aloha kapongitra ihatra fa tsy misy ataina mihitsy eo. Dia rehefa vitra zay a dia miara mifarimbona mitrotro vary ianao sy fandra. Rehefa vitra ny fanondrananana netra. Aiza ry bebe na aizako mikapy zany kitay sy mitoto vary zany a? Mbola asa tsy nataoko ange zany. Setra ifandraza vehivavy io mahay manao any asan-drehilahy. Maika fa ianao asa vao ampianarina mifandra rehefa tsy mahay ianao. Ilaiko vitra daholo zany rehetra zany. Bebe a tsy mitovy ange zany. Aza mingetrangetrana mandinika tanana eo ianao fa hatro ifandra dia asa vao ampianarina. Mila manao zavatra ianao rehefa tonga aty fa tsy hipetra-potsiny. Ry bebe koa za tsy tena kizitina be tonin'inona tsy. Aiza ny aizako an'izany kapakitay sy toto vary zany. Fanja! Fanja! Nefa oka ihany e. Aleo ataoko samy rery fa ianao vehivavy io indray ve ny ampianatra? Aleo aloha hikarikefitra mitako an'izany. Koa rehefa tsy mety ampianariko ary ianao dia tsy maninona mihitsy zaniko. Atsoy dadabe, efa maivana aloha amin'ny asa sasany. Leo ary dadabe a, tena leo a. Fa inona ny mankaleo aserisetra? Inona? Latsoany dadabe? Aiza very dadabe. Jereny tanako potika mihitsy no nitoto vary sy ny kapakitay. Tena andeha hody ary dadabe raha izao mbola mitoika. Aleoko mody. Tsy maninona ry se io a. Ento aty asiako menaka dilo iry dia ho maivan'io. Ary tadidio a, fa tsy afaka io raha tsy misy asa fanondrony ataony se. Fa iny indray zatro mahazo anareo atro zany e. Marary angamba matory am-pandriana mitiandro atoandro be. Tanan-javikelinao no manaitaina sy mararo noho ny kapakitay sy ny totovary nataony. Dia tambatrambazana ataon'ny zazakely izy a. Efa lehilahy lehibe hivoaka nambady ane io radrao e. Sao dia adininao. Iza no afaka hanoro azy ny fiainana ratrysika. Ny reny ny variana amin'ny asa mivoaka maraina tsy miditra ny trano raha terivany andro. Zara aza misy ray volana eto ianarany sy hanomanana ny fiainany. Tsy hoe fiarovako any setra raha vao fa ny reniny inge manambola ampianarana azy ianao ny asa mifanaraka amin'ny fahaizana ananany e. Ary asa ambony tana birao na hitantana orinasa fa tsy kapakitay na hitoto vary. Za kosa aloha ry bebe a, raha mbola asainao mitoto vary sy mikapakitay dia hanapa-kevitra an'ilay hody a. Zao no lazaiko anao anaka. Ekeko fa manambola rondo reninao. Saingy tsy asa mafy anie no mpanaovinanao fa asa mifanaraka amin'ny herinao tsara e. Ary za tsy mba manakiny hevitra ny ray benao. Tsy maintsy manao ny asa tokony ataonao ianao ary mila mahavitra. Dia ahoana izany dadabe? Ataovy se dia alao mora fa reny be ny se ve ampanao izay tsy vitany se. Ary rehefa izy manao hoe tsy maintsy manao dia tanterao mba tsy isin'ny olana eo aminareo mianaka e. Nendry dadabe koa izany dia efa tena tsy rara mihitsy ka. Nantenaika aniriny indray vao mainka nampivandravandra. Misetra! Ahoana ry bebe a? Zao a, mazomaka eny alohanao n'io a noho io tananao io. Fa raha vao sitrana io a dia tsy maintsy manao ny asanao ianao. Endre ry bebe a. Setra! Setra! Mifoaza amin'izay fa efa maraina be aneny andro e. Fanfiry zao e. Efa amin'ny enina sasany maraina. Ay ve vao amin'ny enina sasany e. Niveriko fa efa mivalo azako. Aleo aloha mba haka aina kely ka. Setra! Bebe anefa miandry anao e. Sady efa vitao koa vary sosoa. Na reo koa ry fanja
maninona raha tenenina hoe mbola matoromesinao izy raha tany Antananarivo nefa izao mbola mafana amin'ny fandriana fa inona moa zany zao ry fanjana ataoko androany dia tsy fantatro bebe mandamina an'izany fa tsy za velively akory za mpanatanteraka fotsiny ka mandehana ary fa ho avy ahy ary malaky fa bebenao be fanontaniana sy tsy azo andaharana mihitsy hatramin'izay nahatongavanao izay fa mahafinaritra ny ataony aloha satria mampiena ny asako e manao ny dadabe sy bebe manao se ndry angatsy natory alina ny to mbola mitsoso maso toy io ihany ka asa ry dadabe na zany tena reraka ka zay tsy nahitako tory firy fa dia ohatra mivadibadika fotsiny a sady tsy vitan'izay fa tao anatin'ny fandriana ohatra nisy ohatra ny feno biby kely be da be mandehandeha feno biby kely mandehandre ahoana ry setra sao dia mihevitra indray ary ilay kely ity fa dia tena voretra toy ny volany ny fandriana satria dia ambanivohitra tandrema ry setra ianao koa vao dia efa masika loatra amin'io zafikelinao io ka fa inona ny tena mahazo anao e diso miantra loatra ny zafikelinao radrao na efa lela lehibe io ary efa ivoaka anambady eny io ahy aiza kosa ry bebeny dia hoe diso anta jereny bebe tsara fa feno tasitasy menamena mihitsy ny hoditro izay ny ataoko hoe misy biby kely mandehandeha ao anaty fandrianao sy hoe efa tsy nahita tory raha teo ka mandreny rehetra tena laninao fotsy ianao raha izany ary noko zato isanjato fa anaraka anao any Antananarivo ireo biby kely ireo inona tsara hoe ry fanja laninao fotsy ho afotsy so dia zao ihany a dia hiantso aneny ary andeha hody tena tsy lasa zany tsy hijanony eto mihitsy aka ny afotso ny tena biby kely ratsy indrindra ary manaraka traizatraiza araka ny voalazanao fa ino ny tilazay indrisy fanja taiza tamintsika telo mianaka tato an-trano nisy nitondra foty sa andrino nitositoso tamin'ny ankizy tany an-trano fa raha izay mivady aloha tsy misy an'izany oka ry serisetra tsy mody zany se azo alaminy zany ndery fanja diovy tanteraka io efitrano misy ansetra io fa parasy ny mahatonga azy tsy nahita tory ka nahenao ny biby kely mandehandeha efa ela no tsy nikorofohano tranoko no tsarovy fa parasy no mamela tasy mena toa eo fa tsy neo fotsy velively zay indray ny asa fa miampy maninona nefa raha ataony setra zany za kosa tonga dia mamita ny sakarano sy ny sasa vilia hitany setra taiza ry fandrany nanadio trano ndehana ataovindry zany dia izy no manasa vilia sy mamita ny sakarano oako zao hoe aleo ataoko ny trano fa ny sasa vilia sy ny sakarano aloha aleo ataon'ny fanja ihany mahasosotrana amin'ny manasa ny reto vilia reto aza sady ny koveta fanasan'ny fanja vilia koa angery bebe tena efa mainty menake tsy hitatsony le koveta hoe menamena sa maintimainty mahivava mihitsy ianao trisy setra tsy maintsy mahitra tenenina foana avy ianao atry manaraka ataovindry ry fanja ny trano mba entomora ihany ny fampianarana azy raha vao marenina ianao radrao ny kafe anao sotroina dia avy ianao manaraka aty an-dakozia ry setra raha iso koveta io dia io misy rano mafana anasana azy io ny savony io ny famahona ataovy madio tsara ireo vilia sy vilany ary koveta ireo ary vitra zay dia ny famahanana ny kisoa atao fa ny trakarano atao aloha atao mifanja Allô neny zary neny alaivo ka fa misy inona ary alaiko ahoana tsy tamana ary neny tena leo zany dia hody moramora aloha ianao setra azavao amiko tsara mankaleo anao toy io aiza very neny ny tanako maratra noho ny kapakitaiso ny totovary amin'ny alina indray dia tsy mahita tory fa ohatra misy biby kely mandehandeha zany ao anaty fandriana fa inona daholo izany ambaranao izany sady tsy vita an'izany fa mivilia hinanana very neny vilia vy foana
tamintsika mba tonga ihany mba vilia bakoly dia nampirimo nefa avy teo izany veriny eny tsy mantositra amin'ny fandrosoana ka izany angianaka amin'ny any ambanivohitra tsy tovelovelony any amintsika mihitsy aka mba asiana fivoarana ary nenina dia izany aza za ry neny dia ody mihitsy ka raha tsy alainao ana mampaniraka olona aka ianao dia ataoko izay atongavana Antananarivo aza miteniteny foana ry setra ahoana moa no angalako anao za ange mbola tia tany lavitra ty maninona aloha raha mba miafy kely ao allô tena sarotra ry neny hiala sasatra ngeny ataoko aty fa tsy hoe hiasa e tay zany mbola hoe nikapaky tay tay zany no nitoto vary tay zany natsaky zany mamahana kisoa hoe nanasa vilia angamba hoe nantafa nataoko zany tena leo ary neny andeha ody dia miteny anao ary setra mampitandrina anao mihitsy tandremy ianao sa manao foana ano miandry fatongavako ianao izay fa lany ny fanako ry neny koranga dia tena manoatra no ry bebe hita mihitsy hoe mpianaka nareo manao didijadona fotsiny ny olona efa leo tsy fa inona koa mampivazavaza ny setra finona makaleo anao ny asa mpanaovinareo ahy ny aksitina amin'ny bebe zao raha tany Antananarivo ohatr'izao milamina mijery fahita lavitra miaraka ny namako mandehandeha ary dia tsy kizito ny bebe ka tsy za ange mampanao asanao fa bebe ka maninona raha vatanina amin'ny hoe leo ianao ary aleo any zany fa tsy efa hoaiza indray zao ianao io akanao any tsa dia anao inona andray hono sy andao rehefa ho hitanao ihany ny asa tao any malaky ianao fa misy azo indray bebe zao verisetra no entinao eny tsa fa maninona nefa zao raha za ianao soloany reny fa mehezany olona eny tsa eny ianao zaoko zao avy aloha ime zay te ime tsy haiko koa ne mandeha raha tsy manao tenisy ahy inona fotsiny nitondrana nytony aty raha tsy hanaovana ka maninona nefa raha soloana an'ilay kapa-fanaovana ao an-trano iny hiasa ny erisetra na le atsika any fa tsy hitsangatsangana na hipetraka eny am-pototry ny azo fa maninona ary fanjarany teny an'izany tamiko meloha ianao verisetra dala dia tsy mba hitanao ve izao fomba fitafiko izao kapa nanaovako soka re zao nefa raha manahirana anao no mijery ana ohatr'izao dia tsy maninona aloha sorokirety dia vingitiko toy izao ary malaky amin'izay ianao fa hariva ihany ny andro ka fantsa dy fa ino ty mahazo anao sy mampikikika anao toy io fa misy inona tena ino ty mampivoaramena anao fa misy inona ry setra aleo mihitsy aloha hipetraka ka misy inona ry setra inona nampikikika anao teo jere kely ange ao ambany faladiako azafady fa misy tsilo angamby malaky ianao fa tena maharary mafy ahy izany malaky ianao hoe jereko tena tratry mibaka kely ianao baka kely helo be izao ianao koa anery setra sarotsaroatony loatra dia miatra aminao daholo ny loza rehetra eo aloha fanja mba esory fa aza eo ianao mibe menimenina ohatrany bebe eo hitako taiza izay nidina tetỳ tsa marina tsy manahitaina mafy ny faladiako dia inona ary fanjany atao dia inona marina moa izany no atao dia inona moa izany fa dia averenao tsy fony kiraronao dia ndao andeha tsy manino io raha mahazo kiraro ka mbola tsy mivalianao ange ny fanontaniako inona marina ho any ataoko aty atsaha aty tazany setra tazany ry apetandrefandry hitanao io dadabe miasa tany izy io hitanao io anampy azy ianao raha toa ka tsy hainao no mitanangady dia aza matahotra ianao fa ho ampianarin'ny dadabe anao mora foana izany ary tsy arahana ngenongenona hiasa tany tena fony izay sy nenina namboatra zaridaina no ny tanangady farany ngamba tsy 5 taona laza izay aza hitako ka hipoaka indray ny tananao
fantatra ianao fa miferinaina fa eo mody manamboatra saina eo. Zay sika dia tonga ety. Tonga venareo rakizy Tonga izay ry dadabe a. Io setra dia avelako eo nareo fa za andeha hamonjy amin'ny bebe ry ampitatsimo a. Misaotra re anaka fa zoro ny lalana Ny fa ino ty mampiferinayna ny serisetra? Tsy miferinaina akory dadabe fa lasa ihany ny saika eto hoe ahoana ny fomba aizako miasa an'ity tany ity dia rovina io vao vita. Ay ve zany mora foana arsety zany voalohany aloha tsy hoany kiraro ny se dia afirety miakatra kely ny pataloha ny se anairana ny se ratsy zany. Tsy hoana hoe ry dadabe ny kiraro tena tsy raikitra kosa zany ka. Ndry tsy raikitra hoana se aiza nisy olona hiasa tany ka hanao kiraro mbola tsy nahita zany velively sady fahasalamana ho an'ny tongotra koa ange ny fanitsahana tany ka tsy zany angery dadabe fa voateo ny fahaladiako ny tratran'izany baka kely zany atahorako so ho tratra fanoroa indray. ataovy se zay asaiko atao se rehefa tany madio ty isika ange tsy miasa tanteraka fa mihevo tany fotsiny alohan'ny ambolena azy raisiny angata dia toy zao ny fitana azy hitany se zao. Dia fa hoana ary dadabe tsy maintsy mahay miasa tany moa zany alohan'ny nodiko any Antananarivo. Rehefa tsy hainao satria dia milaza fa aza eo no mila tsisy eo na ireo tanora-kitry io tonitra hoe mba mahay mitsinjo ny ho avy mihitsy tsarovo ry se fa raha ho avy ny fotoana tsy isiny miasa toy ny ainantsika ankehitriny zao indrindra fa ny eo andreny vohatra ao dia ny ety ambany vohatra ny vahaolana aty misy asa atao foana ary fotoana fo ihany mety tsy isiny hanina. Zay indray dadabe fa mitady hitovy hevitra amin'ny bebe. Malaky ary se esolo ny kiraro dia afireto amin'ny pataloha ary raisiny angatry. Allô manao any dada? Manahoana ianao anaka? Inona ny vaovao ambaranao manahoana ny fahasalamana? Salama tsara ry dada. Manao any neny ao dia manahoana koa setra? Reninao salama tsara. Ny zanako ny delira lavany andeha ody so dia mba ampiasainareo mafy kosa azy izy ry dada ka zany mahatonga azy delirany ody lava. Rondro so dia verinao amono afatiny zanako azy raha mampanao azy asa ty fampianarana azy no atao mba alalan'ny fiainana ty ambany vohitra. Fa na izany aza ry dada mba fepero ihany ny asa-panaovina azy raha marary noho ny arerahanao ange io ka nareo ihany no sahirany. Za ty atany lavitra ty tsy hitanareo sarangodiny. Fantatray re zany rondro fa ono mbola aritra firina tokoa ianao no any malahelo sady angasa aleo amin'ny taizany setrinareo mba manontany re anaka fa enao kosa dia fa tsy mbola mitapabolana vao mody misy asetra zanako anisy zany andro zanytra manoatra izy mantsy ety no ny tovolahy miala sakana indray amin'izao lasa be famalina tsy toinona ny manengamba sisatry etaony avelao izy ry dada ho amin'izany aloha tsy ho zatra eo ihany ve izy rehefa elany ely zay aloha fa lanty fahanako ty fa veloma misy telo mianaka ao mandra-piona renao anaka. Fandeha hoaiza nareo ry bebe miakanjo madio toy ny tsy fahitako ohatran'ny isan'andro? Anga mbola tsy nolazainy dradrabe ianao ny alehatrika
sika rehetra ny ena ndefatra izay ihany mbola tsy nilazainy aloha zany fa ho aiza tokoa ry bebe andeha hijery ragasy eo tokotrano malalaka malaka ianao miomana fa ho fen'olona ihany ny toerana anoloana e ragasy hoe ry bebe mba marina mafy ary bebe raha mba tian'izany za tsy andeha anka mandehananareo raha andeha an fa avy aloha hiandry trano dia hitendry ny gitarako zany mahavoanareo ankizy eo an-tranonarivo ao mahitra fivoarana dia adiny ny fomba fikaly malagasy fahiny fa variana midia manetriketry balahana sy hira mitrindratrindrak ary mifamihimihina rahana orika ka samy hafa nge zany ry bebe samy hafa hoana rehetra zany izy hoe ndray aty ambanivohitra ndray any Antananarivo samy malagasy fa nitoerana ifampitezana ny tsy mitovy ny aty latsy tanana sy dia soroka amin'ny mahazatra aty fa ny any Antananarivo kosa ireo voalazanao teo aloha ireo ohatrany hoe samy vary hohanina ihany fa ny ray alohan'ny androsona ny vary dia misy sakafo fanokafam-bavony aloha vao mihinana tiandre mihitsy le kely ty ary tsy tena resy lahatra dia iza no anaovana teny manohitra maro eto ka tena tsy andeha ary bebe fa misaotra midy amin'izany ny vavady tsaiko dimy raha meno angamba dia mety anaika any ny saiko fa raha hoe hijery ragasy kosa oka aloha tena mba mitendry gitara ve ianao ty sa mandefa heritreritra any amin'ny olo-kafa fangahinao tsy nandeha naleoko miara-mijanona aminao atao trano sao dia lanin'ny trano ato ianao mety aminay mantsa ny trano tsy mba azo atao no mitoetra rery aminy fa mety isy matoto ery fanjana dia mino an'izany ve ianao za ndray aloha tsy mba matahotra an'izany zany ka tena le ila fa inona hono hoany na lasa ny sainao angaho mifanjaba mahalala an'izany hoe olona mandefa fisainana izany so dia heverinao fa tena bado aza ka tsy mahalala an'izany aiza zao na le an'sainao io ka mieritreritra eto ry fanja hoe ahoana mieritreritra hoe raha mba hifanja moa no entiko any Antananarivo any aminay mba mety anahoana reny fivoaram-piainanao hoe raha ny fijeriko sy fandaniako aloha dia mety ho haiko avokoa izay asa mpanaovina raha asa no itony raha fianarana indray mety hidrany fa kely fa hono a mazoto ve fanja raha entinay sineny any Antananarivo raha hoe ndray andro na roa andro angamba dia manaika fiza no heveriny sitra fa hanampy amin'ny bebe sy tatabe eo indray nefa raha mandeha ary zao tokoa ary fanja inona tokoa no tena hifandraisanareo amin'ny bebe nareo mantso teo mifandray tsara sady tsy avany tatabe any tsy misy ifandraisana amin'ny bebe fa olona lavilavitra mitady vola dia teto mitoetra izany hoe mifankafantatra tsara aloha dada sy neny sy ry tatabe izany hoe mbola velona any izany ireo ray aman-dreninao neny mbola any fa dady efa 3 taona izay no tsy teo anatrehanay intsony azafady ry fanja mba azonao tantaraina avy eny ny ambangivango amin'ny fiainanao tantaraina mahaliana anao nga nefa ao fa tantaraiko anao ary telomena-da zay za no faravavy latokana ary efa samy manambady ireo kilasy fahavalo no maty data tsy araky nentsony fianarako dia voatery any zany nambolimboly teny zay tsy ampy zany dia voatery any andeha ny asa dia sahanao ve no mamela ny reninao rery kanena nge tsy lavitra andreo zokiko zay no nasahiko nandeha fa firy taona zay mipetrahanao teto amin'ny dadabe sy bebe dia mba tamana ihany ve hono ianao 3 taona teo 3 taona tamin'ny voalohany toanao midelira lavany andeha ody nisy fotoana aza nody mihitsy saingy miverina ihany dia zao hitanao zao zatra ihany ny hafarany mampalahelo
tovavy toy izao dia miasa mitady vola sahady noho ny sarotry ny fiainana noho ny tsy fahampiana. Ny ahy dada namela vola benarako neny miasa raha teo, neny fantsy ty dia mifanohatra amin'izany. Izy anefa tovavy misy endrika kely ihany, raha somary amboarina kely izao ny volony na ny fitafiany dia inoko fa ivoaka ny endriny tsara tarehy. Dry fa inona indray mahalasa ny fisainanao toy io? No ny tantarako ve? Ka maninona moa raha resahana ary fantsa i dadabe sy bebe dia mba raha inao hoe tsisy hanampy izy ireo dia hoentina ihany koa, na hitadiavana mpanampy lehilahy lehilahy ny sahazany aty fa tsy tovavy tahaka anao izao. Iza moa no anampisahanao an'izany hevitra izany? Za ve? Za anie mpanatanteraka fa tsy pibaiko e. Asaina mandeha avia dia mandeha, havanana dia lasa. Aiza kosa ary fanja dia hoe tsy hanatsafidy kosa ianao na izany aza. Za no marinako. Toa hitako ihany ianao namaly indraindray. Farany ary firy taona moa ianao ty izao? 12 taona izao. Zany fa taona inona daholo ny momba ary sitra? Ny fanja koa dia efa kizitiny ery, mba manontany ireny olona sa mahadiso ny mahalala ny fiainanao? Raha zoko tombotsoa moa fahalalanao ny fiainako, maninoniny fa ny anao toa fanontaniana mandany andro sy resaka ny tsy misy atao fotsoniko. Ny fanja kosa dia efa tsy fitiavana ny olona hovalin'ny famaliana amin'ny fanontaniako ary dia avy eto avy mba ampianariko mitendry gitara indry. Ampianarinao? Fa inona mahagaganao amin'izany? Avy fa ampianariko a. Orizda, avy tianareo e? Ahoana izay ry bebe? Tandremindray ry bebe so ampanaovana asa be da be eo fa tena tsy vitako a. Aiza ve ry bebe ny olona ka indray mandeha isan-kerinandro fotsiny vao mba mandray ny gitaranay raha isy azy zany? Ny an'le kely ty, ny olona aza mbola tsy milaza izay tokony atao dia ny azo ny fampitandremana ny tonga aloha. Kaneny bebe kosa efa tafahoatra loatra ny asa e. Jery izao ny tanan'ny olona lasa mafy tampoka, tsy malefadefaka mahafatifaty tsony. Ilay kely ty tena be famaliana mihitsy a. Tsy haitony na toetra vao ny volena tatỳ izany na toetra vavoasikotra tao anaty ka navely hipongatra rehefa misy tritinana tsy mifanaraka amin'ny sitrapo. Kare izay raha vao fa nareo mianaka isak'izay miona dia tsy maintsy misy fifandirana kely foana vao tonga amin'ny tena izy. Maninona raha ambara azy malakilaky zany antony antsoina azy zany e? Tsy safikelinao radrao ny tena be famaliana ka manahirana. Izany angamba andalana betsaka avy any Antananarivo any. Ka inona ary ny antsony bebe anefa tsy ho be famaliana tsony e? Izany ka fa endreny. Maninona moa raha izany no naseho hatr'izay e? Izao no hiantsoko anareo mianadra sy antony ny foazatrika maraina. Fanja mamitra ny raha rehetra eto an-tanàna, fa ianao kosa ary setra manaraka ny rahabenao mivarotra vokatra any an-tsena. Ka maninona moa ry bebe raha any dia manararoatra amin'ny mandeha mody e? Za zany ry bebe fa tena tsy mahandro ny fihavininy antsony e. Toa ohatran'ny ela loatrako, avy hatrany dia ahoroko ny entako. Fa ianao ty verisetra efa misy adralana mihitsy a. Hivarotra iaraka amin'ny ray benao no atrondrinao any fa tsy hitady lalana ody velively. Sady iza koa no hiaraka hiverina amin'ny drazao. Fambasiana mpiasa hafa ry bebe miaraka aminay raha izay ny olana. Sady zavy izany ny amoaka an'ireo entana avy ao anaty sarety ireo. Tena tsy lasaka, tena tsy izy kosa zany ry bebe a. Ady sarety anie no hitrondranareo fa ny fiaran-drandriatra atsimo e. Raha sarety very ilay kely ty no andrianana any ahatratra sena trony a. Ary ny fodiana indray ry setra a. Tsy maintsy miandriandreninao ianao vao mahazo mietriketo. Malaky risetrisetra fa ho atoandro ihany ny andro a. Sika ange sisa no andrasany e. Endrery dadabe a. Vetivety ihany sisa. Maka amin'ny finday aho sisa. Ray volana ihany.
zao efa mihoatra ny 2 andro zao ny farany volana amin'ny fanarahana sady tsy nahita ny enina andainga tamiko ohatr'izao aloha e. malaky se fa aza ilozana amin'ngonongonina eo e angana miakatra ao anaty fiara. Allô, manao ahoana eny? Manao ahoana setra? Fangana eny mbola tsy ho avy ihany e. Efa tapitra angeriny eny ny ray volana amin'ny fanarahantsika e. Efa ho avy, efa miandry kely fotsiny rery setra. Fa ny eny zao aiza? Hitanao tamin'ny lahady izay ny tonga teny Ivato, dia avy hatrany dia nandeha tatya Tomasina ny pitsony iny. Atya Tomasina azy miresaka aminao izao, raha pitso vao hody any Antananarivo. Ry neny nama manao ambany zavatra ny olona fotsiny e. Maninona? Raha vao tsy tonga aty alohan'ny asabotsy na lahady neny dia andeha hody ny lalana angano tsy hitako. Aza miteniteny foana rery setra, mba andraso aloha ny fehiviko e. Raha pitsongia dia efa ao Antananarivo e. Noko fa amin'ny alakamisy dia tonga eo anatrehanareo. Ono aiza ho ahy ianao io izao? Mivarotra miaraka amin'ny dadabe aty na fa aiza indray e. Ny olona very ny eny lasa tatsatsy fidiny mihitsy. Le akanjo be da be mba nentina taty angana nisy nanaovana ny akamaroany fa dia natao haingom-bata fotsiny. Zangy efa nilaza taminao fa ianao mafoloha e. Fa izao mba omeo aloha dadabe anareo. Dadabe Dadabe, ty hono ny resaka aminao neny e. C'est tout versé. Allô? Allô? Dada? Manao ahoana ianao anaka? Salama tsara fa ianao manao ahoana? Salama tsara ka. Fa ono rovina marina ianao tia no tonga rondro ny zanako ohatra efa manadala tritratrony izay naovana azy. Efa ho avy re avy data fa zamanay ianao nisy asa tsy maintsy mivonjeko tatya Tomasina dia izay no nampiova amin'ny fandaharam-potoanako. Efa fantatry setra izany. Eny fa dia miandry anao zay e. Mbola iresaka amin'ny zanako anga ianao? Aleo tonga dia tapahana fa isy azy eo indray fimenonana io. Fa ino ty mahafaly anao toy io ry setra? Toa velom-bolo sy velontsika iry ty ianao. Lazaiko amin'ny fantsany vaovao. Iny e, ka zay anena anontaniako anao io e. Fa misy inona miramirana be toy izao ny endrikao? Fantsa. Andeha hody any andeha hody amin'izay Setra, aza tezitra ianao raha hitenenako hoe ny ody mahafaly anao. Ny ody mahafaly anao fa ny fahoriany dadabe sy bebe ilozanao tsy fantatra ao akory. Ohatran'ny zazakely 12 taona fiheverako anao ry setra. Tena indray tsy tao andohako. Ary fantsitika tena olona manana fisainana mahay mitsinjo ny hafa ihany. Saingy dadabe sy bebe ange aty ny fiainany. Ny ahy tsy maintsy any Antananarivo. Noho izany tsy maintsy mifandao zahay fa zarazaray ny tokantrano samy manana ny azy. Za kosa aloha tsy afaka hijanona ty intsony. Fa hono azy setra? Hoe ahoana? Efa mba andresahanao ihany fe dadabe sy bebe le hoe anaraka anareo dia ahoana ho izy ireo? Zay no tiany fanjava fantatra. Nanaiky izy. Saingy nasiany fepetra ihany. Fepetra ahoana indray ry setra? Mila andry hoendry tsara hono izy rehefa ratsy izany dia alainy iverina aty indry raha vao fantany hoe manao atitrana. Atitrana? Atitrana toy ny ahoana? Ditra e. Ohatra hoe mangala bola, mangala pinana, mamaly valy. Ary ny tena tsy tiany hono sondry dia manao sipa. Za mihitsy moa ny fomba nitenenana azy teo e. Mampomey akoho dadabe sy bebe izany. Mangala bola aloha tsy taletako. Famaly valiana misy kely ihany. Ny sipa tsy mahazo manao afa-tsy ray. Ary okizay miomandry sasao ny lamba dia pasohy tsara sao mitondra an'ilay bibikely nylazay ndry fanaraka anao Antananarivo. Andray ny toy amin'ny fiainana vaovao. Setra? Ahoana ry fantsa? Misaotra? Misaotra. Izany tokony hisaotra indry fa nampianarin-dry zavatra betsaka. Fa rehefa tonga any Antananarivo kosa indry
dia ampianariko zavatra maro mbola tsy fantatry indri. Tsy tiako fotsiny hoe aza miteny hoe ndeha hody izany. ka ahoana ry dada sy neny manao ana daholo nareo aty? Zao hitranao zao anaka, salama tsara. Nanao ahoana ny asanao trany? Ny asa veriny hita tenenina. Lazaina hoe mandreraka toa tsy mandreraka, lazaina hoe mahafinaritra toa efa iainana sady tsy mankaleo e. Ny anao zany tsy toy ny any zanakaoko. Ahoana ry dada? Izy aty isaky izay ampanaovina asa ray dia leo reraka mangony fotsiny hoe andeha hody mba ampianary zay tokony atao ihany io zanako io rondro, fa hijaly eny io raha toka isy ny fahalasananao na isy ny tifisian'ny asa eny ambony birao. Io akareriny iny efa voahomana ange no avy ny setra manontolo manatanteraka sy mianatra tsara no anjarany. Adalany ny azy raha toka tsy ampiasan'ny ato-dohany izy. Ny vola entiny anaovana fianarana ivoa daholy. Averiko aty ambanivohitra aty rehefa tsy vonona nianatra tsara oketsy dia oketsy kosa ry neny. Maninona? Za tsy maintsy tafita ny tanjona. Tsy efako aloha ny asa aty ambanivohitra aleo anjara amin'ny matanjaka sy ny voatokananao an'izany no manao an'izany, fa raha hisetra dia lavitry ny afo ny kitay raha hoe hipetraka sy onona aty ambanivohitra izany. Fa hono ho ary setra hoe ahoana ry bebe? Tena tsy nahatrapa ve anao anaka, fa mba nahatrara ny fiainanao ihany ny ray volana mipetrahanao taty? Eny tena nisy nahatsara azy tokoa aloha ary nisy naharatsy azy koa. Ny tsara dia nahazo rivotra madio aiko mikapa kitay, mamahana kisoa, mitoto vary. Fa ny ratsy jere potika ny tanako, bongo ny setro kitay mando ny masoko. Mifiainy aleo mianatra tsara dia tsy tratra ny mitoto vary, miasa tany, mikapa kitay. Kely kosa aloha ny haiko raha zany asina manao andreo dia ho afoy se zany ny fiainana aty ambanivohitra. Tsy hoe afoko ry dadabe fa aleo rehefa hiala sasatra dia makaina tokoa fa tsy hanao asa mahafoatra ny nampanaoviny bebe. Tsy ratsy akory ny aty ambanivohitra, tena mahavelona tokoa saingy amiko dia miala sasatra ihany ny antonona aty dia andeha hody zany se io tena inona tsomory dadabe ny janonakito ny fialan-tsasatra efa tapitra neny efa tonga raha teo aka ny etako efa vonona fanjary tsy efa miandro fotsiny mba maika ny andeha koa izy ka hoia hoe aleo arery dadabe mba hody amin'izay fa mbola mikasanao inona ihany no asiana fa isan'andro nefa tsy mitahatra ny vava miteny hoe ndeha hody ny fary bebe milaza ny toyany andeha hody ary dadabe sy bebe fa mandra-peona indray nareo Orfandra! Ahoana izany bebe? Malaky ndry taomireo entranareo reo dia manafatra ndry zao Orfandra, tandremo sao manao adalana ny tanin'olona any tandremo dia tandremo ny toetra. Bebe aza matahotra bebe fa zany asa hitandrina azy manomboka treto Ilay kely ty tandremo ny zanak'olony so anaovana vonany izay dia tiandry ry ny andrianana hody. Veloma rery dada sy neny fa lasa izay ny zanako rehefa miteriteriny eny ambony familiana. Efa maika ny tonga ny Antananarivo izy to. Bebe dadabe andeha hody fa veloma daholo. Natolotry ny ACM radio nareo teo andeha hody tantara indray miseho nosoratana Vorombato ono